Mbola miaraka amin'ny Nirinfo ihany ianao a amin'ity formation PHP ity. Zao zany tsika de hiresaka ny atao hoe fichier indray. Ny ataontsika eto zany de hoe ahoana ny manoratra texte any anaty fichier amin'ny alalan'ny PHP, de ahoana mamaky an'izany amin'ny alalan'ny PHP. De voalohany indrindra aloha mila mamorona dossier anankiray isika any amin'le répertoire WAMP mankao www de mamorona dossier iray isika, ataontsika hoe inona ny anarany, ataontsika hoe project zay ohatra, de ato-tsika mamorona fichier texte anankiray, clic droite de nouveau de document texte, de ataontsika hoe data ny anarany. De rehefa vita zay de mamorona fichier PHP tsika, ataontsika ao anatin'le project, ataontsika hoe index.php ny anarany, zay. De ataontsika eto ny code PHP. Voalohany indrindra aloha mila sokafana le fichier alohan'ny zavatra rehetra, sy commentaire zany eto hoe sokafana ny fichier. Ahoana manokatra azy manokatra azy de zao mampiasa variable ohatra hoe $f, zay tianao ny anarany io fa tsy voatery hoe f, reçoit f open, de tenenitsika ato ny chemin makany amin'le fichier. De eto zao izy même répertoire, zany hoe tsisy manelanelana zany le fichier sy le code PHP atsika, de tonga de zao ny atao hoe data.txt. De paramètre iray manaraka eto R+, dikan'le R+ de hoe sady hanao écriture isika no hanao lecture, zay zany. De jerentsika aloha le projet atsika, localhost de /project, tsisy diso. De ovaiko indray zany ny chemin makany amin'le fichier, asiko amoronako dossier vaovao hoe rep ohatra, de afindrako any le data.txt zao. Amin'ny fotoana io zao izy tsy même répertoire intsony, donc diso le code ato zany, zay. Ozy izy hoe warning of fopen data.txt failed to open stream, zany hoe tsy voasokatra zany le izy, tsy hitany le data.txt, dikan'izay mila ovaina le chemin ato. De manova anazy jerentsika aloha le dossier, même répertoire amin'le index.php de ny dossier rep, de soratatsika zany le rep, de sika slash data.txt, satria miditra ao anatin'ny rep, zay vao tafiditra ao anatin'le data.txt. De actualisetsika, zao zany mety le izy. Tandremo zany zavatra zay fa mety hiteraka erreur. De anao hanoratra tsika hanoratra texte ao anaty fichier tsika, de tsotra kely manao azy f puts, de tenena le variable nampiasaina, zany hoe le f zany, de soratana eo le texte tiatsika, ohatra hoe bonjour, de zay. De actualisetsika le izy de sokafana le fichier texte,
dia hitantsika zany hoe misy an'le soratra bonjour ao, dia asiantsika f potsa indray hoe bye bye, dia actualiseko ihany a, dia jerentsika ao anatin'le texte aidy aloha ty a, sokafantsika le texte dia lasa misy soratra hoe bye bye, ohatr'izay zany, ohatr'izay zany manoratra ao anatina texte anankiray. Dia ahoana indray a ny maka données, ataoko commentaire daholo zany reto. Maka données dia ampiditra données ao anatin'le fichier texte zany tsika zao, fafako daholo reto a, dia asiako texte ao hoe bonjour, salut, hello, coucou, canard, ohatra hoe mondial, malaza be mondial, football, zay. Dia ny ataontsika zany hoe maka an'le fichier a, maka an'le texte ao anatin'ity fichier data.txt ty, dia ny anaovana azy dia tsotra, raha maka fichier iray, maka texte, maka texte au début du fichier, zany hoe eny am'le fiatombohan'le fichier zany, ty zany no azony ty voalohany indrindra ty, raha maka texte eo tsika dia tsy maka sarotra fa mampiasa ny fonction fgets, fgets dia f le variable anisy an'le fichier zany a, dia ataontsika echo fotsiny le izy, dia actualisena, dia ozy izy hoe bonjour satria bonjour a no teo amin'ny voalohany teo, zay a, zay zany maka an'le texte eo amin'ny voalohany, dia maka ny texte rehetra, rehefa maka ny texte rehetra dia mampiasa ny fread, fread, dia le fichier f teo ihany a no atao fread, dia mila fonction anankiray tsika, file size, le taille an'le anina zany ilaina, taille an'le fichier, zany hoe ny habetsaky le texte ao anatiny, dia mampiasa tsika file size azafady a, mampiasa an'ity fonction file size ity a, dia tenentsika eto a, tenentsika eo a ny chemin makany am'le fichier, copieko fotsiny le teny ambony zao, dia ataontsika hoe echo a fread zao a, dia azontsika daholo a le texte rehetrarehetra, io hoe salut, hello, coucou, canard, football, sy ny sisa, zay zany. Dia akoatr'izay a, iny zao izy le fread iny zao izy maka ny izy rehetrarehetra, hoe indray miaraka daholo, dia tiako aseho anareo koa ohatra ny ahoana ny avoaka an'ity file size ity, dia ataoko commentaire aloha reto, koa file size zao, izy 57, isainy zany le texte ao anatin'le fichier ao, dia ahoana raha alaina tsirairay le izy, alaina tsirairay a le texte,
satria ilaina le izy hoe alaina tsirairay fa tsy alaina en global ohatran'ilay teo. Dia asiako commentaire kely hoe maka tsirairay. Ahoana ny maka azy a? Dia mila mijery zany tsika hoe efa mifarana ve le fichier, zany hoe efa tapitra, efa tonga eto amin'ity football ity ve. Dia fomba ahitana an'izay a dia ny fonction fe off ity, manao boucle zany tsika hoe while, zany hoe tant que mbola tsy mifarana zany le fichier, tant que différent de fe off, le f zao, dia aka variable iray tsika hoe $data, $data, ny asiantsika an'le izy a $data, ataontsika ohatr'izao a, dia $data reçoit fget f, zany hoe data, le $data io zany ampiantsika foana, concatenentsika foana zany le izy f, dia asiantsika espace na tiré, dia affichentsika le data rehefa avy eo $data, dia actualisena. Io zany a, io zany nataony hoe bonjour, de salut, de hello, de coucou, ny afficheny tsirairay zany le izy a, dia ny an'le lanintsika tiré, zay zany. Dia zay zany a, dia rehefa ho akatona le fichier a, dia ataontsika hoe f close, tenenina ato foana hoe $f, ohatr'izay. Zay, dia raha misy fanontaniana dia anontanio eo amin'ny commentaire. Après an'ity vidéo ity tsika dia hanao pratika kely a, hanao jeu kely anankiray tsika hoe misy mot be dia be anaty fichier a, dia apoitra eo amin'ny écran le mot fa efa mélangé le izy, dia le olona mideviner an'le mot hoe deviner an'le mot zany le olona e. Dia rehefa marina le mot hitany a, le tapeny eo, dia lasa mitombo ny score. Zay zany le jeu kely. Dia azo adino a ny mitsidika ny page Facebook ny Mira Info.